Mitsidika ny fanamboarana ny digin'ny firenena indray ny Filoha Rajoelina avy eo. Miroso ny asa eto ary tsy hoe dia ho vita tanteraka. Nanolotra omby efatra ho an'ny eto izy ho solo ny fiaraha-misakafo. Voalohany indrindra misy toetra itiavako anareo. Voalohany dia ianareo avy aty atsimo nanomarina tokoa eto amin'ity commune ny Miary ity dia nandalo fisidana mafy satria maro ny zavatra nandalo teto ny rano izay nandravo, zavatra maro, sekoly, ny trano, ny fitaovana. Fa nareo dia nijoro ary niakitra ny mafy. Izay toetra izay nitiavako aminareo satria izay toetra izay no itovizako aminareo. Niakitra ny mafy, vonona ny ijoro, vonona ny androso. Ary zao ny fisedrano dia zavatra mandalo fa tsy zavatra maritra. Marina sa tsy marina? Ka rehefa tonga tao anatin'ny sarotra ianareo dia mbola tonga aty izay androany mijery hoe voavavy ny olana sa tsy voavavy, manomboka ve ny asa sa tsy manomboka, eo andala ny fahavitana ve sa mbola tsy vita. Dia fanontaniana napetrako aminareo hoe manomboka ve sa tsy manomboka? Manomboka e! Misaotra bevata ho ianareo. Misaotra bevata ny président sa tsy misaotra bevata? Zako misaotra bevata anareo. Araky ny fombantsika malagasy dia misy ny hoe nofokena amin'ny tampihavanana. Ka ho anareo eto amin'ny soliteny reto sy ny hafa ihany koa eto amin'ny commune Miary dia satry no hiari-sakafo aminareo. Raha nandrahoany monsieur le maire amelony ny vary mety sakafo tery amban'ny hazo tery aby sika. Fa saingy kosa izy hoe zany loka tosa izy hoe andefa sombo ny commune ao Miary ianareo rehetrarehetra fokon'olona eto dia misy omby efatra ao ho anareo rehetra dia io no zaraina aminareo rehetrarehetra. Ny rariko dia mba ho vita soamatsara ity asa napetraka ity satria io no fiarovana any loza izay mety mbola ho avy. Satria tsika mila mailo amin'ny loza rehetrarehetra izay tokony tonga ary tena tokony ho arovantsika daholo loza izay mety anapotika. Marina sa tsy marina? Ka noho izany dia mankahery anareo mijoro an-trano mahereza miraisa saina fa izay no hahafahantsika manova sy manarina an'ity firenena ity. Nitsidika ny Université ny Toliara indray taorian'izay nitafa mivantana tamin'ireo mpianatry ny Manday. Vita soamatsara ve aloha le trano sa tsy vita? Vita? Marina? Izy ohatrany mahita ohatrany efa mitafy tsara. Ahoana zany monsieur le ministre? Ahoana président? Le trano vita ato ty io. Ary le aty ambadika tasy lena vita daholo reo le 3 bloc reo ary vita koa ny ANS. Ay, sy eo jerentsika ma rehefa avy eo. Ka vita ne zany. Fipetrahana ne zany lazaiko zany aloha le simba cyclone. Efa vita iny. No alebiazina sy mitarina kosa ny bloc sanitaire eto Manday. Volan'ny Filoha Rajoelina madiodio no anaovana izany. Tsy ho ela dia ho vita ny asa, afaka roa volana eo araky ny fifampiresahana tamin'ny entreprise na ny orinasa mpanao azy. No resahana teto koa ny resaka herinaratra. Nambaran'ny Filoha Rajoelina teto ihany koa fa ho raisiny an-tanana ny fanamboarana ny biblioteka eto Manday. Ho anareo ety amin'ny université dia tena ilaina dia ilaina tokoa zany biblioteka feno izany. Ka tsika moa dia miasa aingana. Ka amin'izay miasa aingana izay dia ny président d'université efa nakany Frantsa izy dia efa voangana daholo ireo boky rehetrarehetra. Fa nomeny anaty teo le izy satria izay mahafinaritra anahy mihitsy hoe ny olana dia hoe ahoana ny andefasana anareo. Sao tsy maninona fa tonga dia alefo reo fa ny président niantoka ny fandefasana anareo boky reo.
dia mino fa tsy ho ela dia ho tonga aty izay boky izay ho anareo mpianatra. Ary ny farany dia nambarany tamin'ireto mpianatra ireto fa afaka 12 andro no tonga eto Manday ny fandriana ho an'ireo mpianatra ampitaovana ny trano vaovao.